fanjakantena nge tsy manana antena legitimité satria miteny ny filoha hoe any amin'ny vahoaka ny lakile na mihaino lakile nazaony any efahefany io ange dia ny vahoaka ary natonga ny vahoaka ny fidy anazy ange dia ndray matoa andro rajoely azadinitsitsy zay fa ny olona tsy nafantatra an'izany mihisitry ny finansy zany tamin'ny fotoanandro andray matoa andro rajoelina no tonga nanao propagande ny mitety amin'ny Madagasikara sy ireo olona andray matoa andro rajoelina rehetrarehetra eraka Madagasikara tao anatiny ny TGV sy ny mampara tamin'izany fotoanandro ny nampandany an'io filoha io nefa amin'izao fotoana dia raha tsika nafantatra ny zavatra nataony fanotsipahany ambavafo ny andray matoa andro rajoelina sy ireo atsika rehetra manaraka aminy ka zay ny hitako hoe normal raha tsisy zavatra mandeha eto amin'ny tanjany fanjakana satria tsy olona mihitsy ny tena nikafizin'ny olona tamin'ny fotoana fidalana azy fa no andray matoa andro rajoelina naloana azy ka sady aletaka amin'izao fotoana fa olana dia tsotra raha ohatra ka tena tsapan'izay lakile zay ary andray matoa filoha dia zao hoe ataovany tsy fidanana filoham-pirenena dia aleo ilatsaka izy dia aleo ilatsaka andray matoa andro rajoelina izay kandida hafa eo dia ho hitatsika eo fa zay tsy mampilamina ny pasa fanjakana satria tsy olona io no fantatry ny olona fantapoko fantam-pirenena zavatra nataony zany fa ny fitany ary ny tsy fany andray matoa andro rajoelina zay mahatonga ny tany tsy milamina ary ny olona rehetrarehetra izay manana poste rehetra dia lasa mameno poste tsy mangalatra tsy manao ohatran'izany satria ohatran'izay fitaratra ao anatin'ilay izy zay no mikasika an'iny fa mbola resaka lazabe iny ary mbola hitatsika eo ny be any tantara